natolotry ny radio plus ho anareo mandrisy ity herinandro ity. Ny hery ny fitiavana. Tantara mitohy nosoratany Ajarandria Manalimanana. Ireo nanome aina ny tantara, santatra lanto ny Riniaina, Romy Armanana sy Ajarandria niaraka tamin'ny Prisy Karakoto Armanana sy Cherche. Nandray feo sy nanatotosa i Ajarandria. Andro faharoa. Ahoana reny fomba iresahako amin'ity olona ity izy ity tao miondrika any ambany ihany sady tao efa vonona ny soty mihitsy nge izy zany. Mila mieritreritra ialary miaro fa raha tsy izany dia vatana potipotika tsy misy azo raisina tsony no fitetakary amin'ny tany ery sady aty andozy metazy moa zay teo. Ie, satria aty amin'ny faratampona andraso fahitako ny hevitra. Sao mihitsy ilay isorako an'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany. Mahay loatra izy ka. Efa mandinika mafy anahy. Ka tsy sahy soty indray izany. Ary aloha toy izaka ihany ny zavatra teneniko sady mody ho rarahiko mihitsy. Na ahoana loatra rery Andriamanitra tsy tany am-boalohany dia efa ny lehilahy no nataonao betsaka e. Zao ty raha tsy misy tapa-kevitra ny amony tena ohatr' izao tsy hena mihitsy nisan'ny vehivavy eto tany. Fa iza koa ianao e? Ndany ianao mandeha ihany fa tsy ilaiko manantona anahy aty. Oay, fa tsy ilay vehivavy vao niaraka tamin'ny Monsieur Fetra teo ve ty? Ie, tena tia mihitsy ilay olona vao netiny teo e. Tadidiko amin'io sparadra kely eo amin'ny androny io. Ary fa inona ary izany no mahatonga azy anao an'izao e? Aleo aloha izay amonjena azy ny ataoka. Tsy ho hita eo ihany ve izany? Ohatray, fa ilay vehivavy ty ve lasa daly e? Inona nidirako amin'izay anao sasatry ny miaina any? Ny fianjaranao sy ny fandrofana ny fatinao ery ambany ery ary izao no tiako ho hita farak'izay ainganako. Andray? Izany ve mba firarianao anahy? Zay mihitsy ka. Leo any ataonareo vehivavy koa izay lehilahy e. Tsy mba misy rarino anay mihitsy fa nareo foana tsy maintsy toteny. Nareo nefa be isa raha mihoatra aminay. Noho izany tsaratsara kokoa raha miaina nisa nareo. Dia mba miaina koa ny tsindry azo lena atao aminay e. Ndany e, misaoty fa inona ny andrasana? Aza miteniteny foana eo ianao e. Tsy fantatrao akory ny antony anaovako an'izao. Tena tsy fantatro mihitsy raha matoty ary tsy tiako hofantarina koa. Ka aza ny vehivavy ary no omenao tsiny e. Mafy loatra ny atao aminah matoa mahavita manampoana amin'ny fisiny ity atany ohatran'izao. Tsy maintsy manome tsiny ianao e. Ohatry inona ny anaovan'ny vehivavy anay hatramin'izay ka? Zao za mba ahita an'izany fijaliam-behivavy izany. Ny fahafatesany moa izany e. Sady tsy tantaraina fa manatry maso mihitsy. Tena tsy vanina mihitsy ny raha ianao. Marina mihitsy ny eritreritro. Tsy mba misy lehilahy tsara fanazany mihitsy eto ambonin'ny tany eto. Mitovy daholo, ratsy saina, toetram-biby tsy vanina. Kay, mesora, marary ny tanako. Kay. Zay, ary aloha tonga dia sitomiko ho aty amin'izay. Efa voaraiko aloha ny tanandroa. Ary mahavesatra izy izany a. Mbao ianao a. Marary ny tanako. Tsy maintsy avotoako ianao e. Zay fa voasitoko taty amin'ny natiny taty ihany. Ary aloha tonga dia ho fatorako mafy be amin'ity fekibo ty eto. Amin'izay tsy afaka hanandrana fandroana eo tsony. Miala ho miala. Fa ao ny tanako fa marary izany. Tsy mivatsony io e. Ary mitony ianao fa tsy olon-dratsy araky ny fihevitra ao akory. Miala tsiny aminao aloha miray raha nahavoaka an'ireny teny rehetra ireny taminao. Tsy maintsy nataoko ireny satria aina ny vonjeko. Tena manaiky ianao aloha izay e. Vitanao nanetsika ny ampoky tamin'ny fanaratsiana ny vehivavy.
hany ka adiniko hatramin'ny tanako tokony navotsitra. Ka zay tsy nisaotianao mihitsy ange ny tanjoko e. Ary misaotra an'Andriamanitra fa nivaliany ny vavako. Raha mba fantatrao mantsy raha miray ny tao an-tsaiko raha vao nahitanao tery alavitra tery a. Fa dia tena hoe tsisy vahaolana ankoatra ny famonoantena mihitsy very miray a. Izay no hitako fa mety ry miara. Tsy vitako tsony ny miaritra ny zioga mpitondrainy ahy. Mafy loatra, marina e. Zioga? Fa nga dia efa mihevitra anao omby mihitsy izany olona mampitondra anao an'izany ka? Raha mba zioga ny fotsiny moa aninona e. Fa ny vony sy ny darika isan'andro ny tena tsy zakako tsony. Fa nga... Izany mihitsy. Ary tsy eritreretin'ny sainao ny olatra ny ratra rehetra aty amin'ny vatako aty. Saingy tsy misy hitaranako sy ilazako an'izany. Na za miaritra na za mitsoaka miaraka andra-pahafatesana. Fa mba raivo kely aloha ry miara ilay briquet ao anaty poketrako io mba handretako an'ilay sigara atao paosiko ato a. Marary be mihitsy izany ny lohako. Ay, lasa vetivety ary. Tsy manana eritreritra any amahan'io tananao intsony nefa ianao a. So anahirana anahy eto indray mantsy. Mandehana rehefa tsy hanetika ny tanako akory a. Mampalahelo indray izany tantaram-piainan'ny miray izany a. Dia mahavita manao an'izany aminy ve Monsieur Fitry? Nefa ka tovovavy sady tsara endrika, tsara bika ery ny fijeriko amin'ny miray. Raha vao miresaka amin'ny fotsiny ary dia hitako hoe vehivavy tsotra no sady malefaka izy. Eny e, reny toetra amin'ny Monsieur Fitry ao ampiasany ireny ary ve moa agagy? Ty ary. Ka tsy maintsy vahanao aloha ny tanako. Ahoana ny fomba hifohako sigara amin'izao? Ohatray. Eto koa moa, azafady rery miray a. Fa mba manome toky avy aloha ianao fa tsy verina isaoty etsindray rehefa voavahako eto tika. Mahazo matoky re ianao e. Ao ary. Zay. Malalaka tsara izao ny tananao. Misaotra miara. Dia iny sigara iny ve ny eritreretinao anafaka amin'ny problème rehetra iainanao ry miray e? Tsiry miara. Tsy mahafaka azy ty fa manamaivana amin'ny fanaitainina mety azo arefo eo fotsiny. Efa fantatro sahady mantsy ny miandry anahy. Raha tsy mahadiso ry miray, inona ny antony hijanonanao sy eretanao amin'ny Monsieur Fitry raha izany ka? Maninona raha misaraka amin'ny fotsiny dia vita e? Raha mba fantatro tokoa mantsy ry miary. Tsy afaka misaraka aminy aho. Zavatra maro no mampifandringotra anay. Ka inona ary izany ny afaka hanampiko anao e? Tsy misy litia. Za vadiny lery ihany no afaka manampy anazy. Vetra! Ay dia vita lano ny tazona ny vadiko sy ny kôtikôty anazy taty ambony taty a. Tsy misy an'izany rery Vetra. Izany nanantona anazy taty mba hiresadresaka amiko. Nakarivotra kely taty fotsiny amantsy dia hitako teo izy. Tsy hirarahako izany e. Efa adiny firy izay any tady anao manerana ny rihana 12 tamin'ity trano ity. Ay loza anao mifampitoro fitiavana amin'izay fatina piasa kely tsy misy dikany aty ambony aty fotsiny. Fona re Monsieur Fitry. Tena diso daholo re izany ao an-tsainao izany e. Tena marina saika angataka fisondrotana karamatany aminao hono izy nefa tsy say e. Tena leo ny taty amiko no nanantona. Ay, ka fanampiana inona no azo natao aminao ka? Ary sao dia raha matokely miray mihitsy indray ara no mangataka zavatra hafa any amin'ny piasa e. Sa mody mifanilika rehefa eto mason'ny tompom-bady. Azafady Monsieur Fitry. Tena tsy niserana tato an-tsaiko kory re izany e. Afaka mba manazava aminao ve ahy? Tsy misy tokony enoko an'izay fanazavallahy e. Efa reko daholo ny zavatra resahan'ny lahany vadiko teo. Tsy mila mahita lamiditry ny toeram-piasana tsony amin'iny latsinainy iny. Voaroka avy hatrany lahy. Mazava. Ho anao kosa ry miray a. Ndao ena lasa miditra anaty fiara sao dia izao. Aza dia finoana ohatran'izao re ary Vetra. Marary inge izany e. Mba matahora ihany an'Andriamanitra Monsieur Fitry. Raha zaro anao tsy mampaninina fa ianao ilay mikasy tanana vehivavy ty mihitsy tena tsy zakan'ny haiko a. Ampangino ny vavan'lahy a. Jereo tsara io anelanelan'ny mason'ny lahy roa io. Raha mbola miteny farany eo lahy dia ho hitan'ny lahy tsara ny fivoahany bala hiditra eo anatin'io adohan'lahy io. Fona re Monsieur Fitry. Ok izay rery Vetra. Aza vonoina re izy e.
malahelo ngaika la miray sipany raha ho taperiko androany ny datin'andro iainan'ity olo ty vaovao ty. Oka moatra efetra. Ataoko izay rehetra tianao fa avelao izy. Tsisy nidirany resaka sika mihitsy nge zany e. Ary zaza baikobaikoinao amin'ny tokony ataoko e. Afaka vonoko zao dia zao io raha zay no mahafaly ny foko. Ary lasa ianao anaty fiarany e. Zoa! Or Zoa! Oui, monsieur Fetch. Aorony daholo ny entako rehetra dia atero any amin'ny soferako any ambany e. Ary tsy mila mahita an'le mpamadika io atao ampiasana intsony aho. Dia raha vao zao Fetch zao, tapitra, tsy misy mijanona eto nareo nandray aza. Mazava? Mazava tompoko. Enao ty ry miaro tena ratsy saina mihitsy ka tsy namposo. Tsy misy marina ry Zoa izay nolazainy teo a. Zavatra hafa mihitsy nitranga teto. Enao ve moa hitsotra an'izany amiko e? Rehefa mikoto aho dia mba sipa mitovy taranga amin'ny tena reny kotiana fa tsy manakatra an'izay tsy tokony ho takatra any e. Lasa fa makaloloha ana ampijery anao azy. Vendrana! Fa inona ary tia nahazo anatapoka teo? Raha va tao anatin'ny ray mpimaso no aviko rehetra. Ny tena fa baraka, ny asa very, amin'izay indray tsy nomendry zareo karama na dia ariary aza. Tratra nangalabadin'olona hono. Ka na ry Zoa aza moa tonga dia mahay vava amiko ery hoe afaka mitory ianao raha tsy faly fa Monsieur Fetra tsy hanaiky hanome anao an'izany mihitsy. Sady vonona hijory vavolombelona hono zareo raha ilainy izany. Dia ny fiarovako an'iny vehivavy iny ve no nahatonga ny fiainako hitsombadika ohatr'izao e? Nefa ngeka fiatrana sy famonjena azy no nataoko e. Eny e, soa fa tsara ny nataoko fa tsy nanao ratsy azy aho aloha e. Na dia tsy hita amin'ny Monsieur Fetra sy ny mpiasa rehetra aza no zava-nitranga rehetra teo. Mino sy mahatoky fa hita an'ilay mpahary eo ambony eo. Ary mbola miandry sy manantena amin'ny famaliana. Indrindra moa fa ho an'ilay vehivavy tsy manatsiny nefa maty vono iny. Dia aiza indray izany izao hoe lary miary ny ahita asa. Aleo raha ngahy hivoaka kely any ivelany any aloha. Tsy maninona fa anatitra fangatahana any amin'izay orinasa mety hitako any. Ry nareo teo? Ny hery ny fitiavana. Tantara mitohy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireo nanome aina ny tantara, santatra lanto ny Rinyaina, Romy Armanana sy Ajarandry niaraka tamin'ny Priska Rakotormanana sy Cherche. Nandray feosinana totosa, Ajarandry. Raha ampitso ny toiny.